mila voahary fandaharana miresaka ny fitantanana tsara atao amin'ny tontolo iainana. Iarahana amin'ny alliance Voahary Gasy, tompona andraikitra sy mpanatotosa obin'andrianina Barjona. Mila voahary, mila voahary. Ankafaliana indray no iarahana amintsika tompolasy tokoavy amin'ity fandaharana mila voahary androany ity. Ny harena an-kibon'ny tany sy ny fangaraharana amin'ny fintrandrahana no iompanan'ny fandaharana androany. Ny enenivon'ny iaity no ovaintsika amin'ny ampahany voalohany Ramatoa Daniela Randriafeno, sekretera mpanatanteraka. Aorin'izay dia ny eonivon'ny alliance Voahary Gasy amin'ny lalan'ny eonivon'ny SAF FTKM no hitondra amintsika ny zava-misy amin'ny ankapobeny sy ny tokony atao amin'izay fitrandrahana harena an-kibon'ny tany izay. Manasanao ary anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Inona moa zany tompoko le antsoina hoe iaity? Ny iaity moa zany alavaina amin'ny teny frantsay hoe initiative pour la transparence des industries extractives de fenitra iraisam-pirenena, izay natao mba ahafahana mampisy kokoa ny mangarahara eo amin'ny sehatry ny harena an-kibon'ny tany sy ny solika. Isan'ny tena voakasika amin'izay. Arak'izany hoe mba hisian'ny mangarahara izany dia misy vondron'olona anankitelo tota zany ao anatin'ny fikambanan'ny ITI dia ny fanjakana voalohany indrindra, satria avy amin'ny fanjakana moa izany no misy an'izay hoe fandraisana andraikitra izay, ary manarak'izay ny orinasa rehetra izay miasa eo amin'ny firenena koa amin'ny sehatry ny harena an-kibon'ny tany sy ny solika, ary ny fahatelo izay mahatoky telo mahamasana andro azy dia ny fikambanan'ireo fiarahamonimpirenena zany izay mitondra ihany koa ny heviny eo amin'ny sehatry ny ITI Madagasikara. Efa niresaka ihany ianao teo hoe fanjakana. Inona ny tena hoe ataon'ny fanjakana hidirana amin'izay hoe fenitra ITI izay? Amin'ny mahafenitra iraisam-pirenena izay moa zany dia misy ataontsika hoe engagement zany, na hoe tena fanapahan-kevitra entitra avy amin'ny fanjakana foibe zany amin'ny hoe ampiarana ny mangarahara eo amin'izany sehatra ny fitrandrahana ny harena an-kibon'ny tany sy ny solika izany eo amin'ny firenena izany. Ny antony moa voalohany indrindra dia hoe mba hanatsarana kokoa ny fomba fitantanana ray izay, ary indrindra mba hisian'ny fiantraikany tsaratsara kokoa zany an'izay sehatry ny fitrandrahana izay eo amin'ny vahoaka zany, satria fantatritsika fa anisan'ny asa eo amin'ny ivon'ny ITI zany ny fanaovana tatitra mba ahitana hoe ohatrinona marina ny vola voarain'ny fanjakana avy amin'ireo orinasa mpitrandraka sy miasa eo amin'izany sehatry ny harena an-kibon'ny tany sy ny solika izany eto Madagasikara. Dia arak'izay dia tena anisan'ny hoe asa ataon'ny fanjakana zany rehefa nanaka an'izay fanapahan-kevitra izay izy ny mampirisika ihany koa an'ireo orinasa izay miasa eto amin'ny firenena rehetra zany ka voakasika ny fanaovana an'izay tatitra izay mba hanaraka zany ny fenitra iraisam-pirenena io. Voaresaka teo zany ny fisian'ny orinasa mpanao ny fitrandrahana. Ahoana zany momba azy ireo manoloana nyity hoe fenitra momba ny fangaraharana amin'ny fitrandrahana ity?
Arak'izany moa zany dia rehefa nandray fanapahan-kevitra ny firenena anankiray fa hiditra amin'izany sehatry ny fampiarana ny mangarahara eo amin'ny sehatry ny harena an-kibon'ny tany sy ny solika izay dia voatery zany ireo orinasa rehetra izay miasa eto a Madagasikara ireo mba hanaraka an'izay fenitra izay dia anisan'ny ataoko angamba fa samy mahazo tombontsoa na ny fanjakana na ny orinasa zany satria mba ho fantatry ny olona bebe kokoa satria izay mampangarahara azy ny zava-misy marina eo anivon'ny ireo orinasa izay miasa sy mitrandraka eto Madagasikara ireo zany. Rehefa hoe ao anatin'ilay fenitra iay inona zany tena tsy maintsy ataon'ilay kompania na ilay orinasa mpitrandraka? Arak'izany moa hoe mangarahara ny tanjona dia adidiny sy tena hoe obligation mihitsy zany ny mampafantatra na hoe manome alalana ny kabinetra izay natao hanatanteraka ny tatitra momba ny IT ohatra andreo antontanisa rehetrarehetra ilaina zany amin'ny fanaovana an'izany tatitra izany. Izany hoe tena manokatra ny varavarana zany ireo orinasa ireo mba ahafahana mijery ny taratasy rehetrarehetra momba ny hetra ohatra sy ny vola izay mety nalohany zareo teo amin'ny fanjakana na ny collectivité zany na ny atao koa indraindray ry zareo manome ataontsika hoe don zany na ataontsika hoe fanomezana atsitrapo ho an'ny toerana izay iasana izy ireo dia ny atontanisa sy ny porofo rehetra zany momba an'izay dia tokony omeny ho azo jerena daholo. Mahakasika ilay fomba fiasa ataon'ny IT mihitsy zany ho an'ny eto Madagasikara inavy ny dingana arahana ataon'ny IT rehefa manatanteraka ny asany amin'izay resaka fampangarahara izay. Ny zava-dehibe voalohany aloha zany dia hoe ao anatin'ny fampiarana ny fenitra IT dia misy rafitra maromaro izay efa voalazan'io fenitra io zany tsy maintsy hatsangana dia eo voalohany indrindra ny komity nasionaly misahana momba ny IT izay hivondrona ireo solontenan'ny lafiny telo tonta ireo dia solon-tena avy ao amin'ny fanjakana zany solon-tena avy ao amin'ireo orinasa mpitrandraka ny harena an-kibon'ny tany sy ny solika ihany koa ary solon-tena avy amin'ny fiarahamon'ny pirenena. Io komity io moa zany dia eo ambany fiahin'ny champion ny filaza azy dia olona anankiray avy ao amin'ny tendrena avy ao amin'ny gouvernemanta zany mba hitarika ny fampiarana n'izay IT izay eto amin'ny Madagasikara. Dia ny secrétariat national moa zany dia ekipa teknika zany manohana an'ireo rafitra rehetra. Ny fahazonan'ireo vola isan-karazan'ireo dia tanjona anankiray ihany fa ny ataontsika hoe zavatra lehibe indrindra ihany koa dia ny fahafantarana hoe inona marina no nampiasaina an'ireo vola ireo ary tena nitondra tombontsoa sy nentina nanatsarana tokoa ny fiainana izay ataontsika hoe fiarahamon'ny pirenena sy ny olom-pirenena tsirairay avy izay tokoa ve ny vola azo avy amin'ny fitrandrahana ny harena an-kibon'ny tany sy ny solika. Izany moa dia entina hatrany hanatratrarana ny tanjona momba ny ataontsika hoe fampandrosoana maharitra eo amin'ny firenena satria fantatritsika fa ny harena avy amin'izany hoe harena an-kibon'ny tany sy ny solika izany dia harena tsy azo avoazana koa noho izany ireo vola zany izay voaray amin'izany asa sy ataontsika hoe fomba fitrandrahana rehetra izany dia tokony mba hiverina ho any amin'ny vahoaka araka ny tokony ho izy hoentina hanatsarana ny fomba fiainany fa indrindra ihany koa mba hitsinjovana ny hoavin'ireo
taranaka faramandimby. Ary arak'izany moa zany dia misy ihany koa atotanisa maromaro izay ahafahana zany mahafantatra bebe kokoa ny toerana misy an'izany sehatry ny harena an-kibon'ny tany zany eo amin'ny atotanisa akapobeany toy ny arikarenina vaobe zany ohatra eto Madagasikara. Anisan'ny atotanisa voarakitra ao anatin'ny tatitra ihany koa zany mba hahafantarana amin'ny akapobeany momba ny sehatry ny harena an-kibon'ny tany sy ny solika ohatra ny fahafantarana fa hoe misy any amin'ny 10 hetsy any ny olona izay miasa eo amin'izany sehatry ny harena an-kibon'ny tany zany nefany miasa amin'ny sehatry ny tsy ara-dalàna. Izany sehatry ny tsy ara-dalàna izany no matetika dia mampisy olana ihany koa zany eo amin'ny hetra izay voaray eo anivon'ny fanjakana satria raha horaisintsika ohatra izao izay tafiditra ao anatin'ny tatitra ihany koa dia ny fitrandrahana sy ny famoahana zany ny volamena tsy ara-dalàna satria fantatritsika fa nisy fotoana dia hoe tsy azo natao ny namoaka volamena teto Madagasikara kanefany tamin'ny rapport izay navoaka zany dia hita fa misy eo amin'ny ataontsika hoe 80 tapitrisa dolara tamin'ny taona 2014 ohatra ny vola izay tsy azo ny fanjakana malagasy izay eo amin'ny 900 kilao ana volamena eo zany io amin'ny redevance raha ohatra ka hoe ny statistika izay navoaka ny firenena mikambana zany amin'izay volamena voaka avy etỳ Madagasikara izay ohatra no resahana dia na izany na tsy izany arany hafa dia hita ihany koa ohatra ao anatin'ny tatitra fa ny tombo avoroeny ny fandraisana anjara ny sehatry ny harena an-kibon'ny tany eo amin'ny totaly ketra izay voaray zany eo anivon'ny sampandraharaha medidy an'izany hetra izany satria raha 700 ohatra ny fandraisana anjaran'ny sehatry ny harena an-kibon'ny tany amin'ny vola rehetra izay voarain'ny direction générale des impôts tamin'ny taona 2014 dia niakatra ho 420 isan-jato zany tamin'ny taona 2013. Anisan'ny zava-dehibe tokoa no ohatra hoe ny fahafantarana hoe nisy tany amin'ny ataontsika hoe 720 miliara ariary any ny vola izay voaray avy amin'ny sehatry ny harena an-kibon'ny tany sy ny solika zany tamin'ireo taona 2013 ireo kanefany dia arak'izay hoe fampitahana ny atao dia misy zany ny tsy fitoviana eo anatin'izay atotanisa avoakan'ny orinasa izay sy ny atotanisa izay omeny ny avy ao amin'ny fanjakana foibe na ny avy any amin'ny faritra zany ny antony lehibe anisany nahatonga an'izany ohatra dia ny hoe tsy fahazona ny atotanisa tamina orinasa vitsivitsy izay tokony nanaovana ihany koa zany ny fampitahana. Hatramin'izay nisy ny ety izay inona nefa hoe vokatsoa hitantsika teto Madagasikara zany? Efa taona teo moa zany izay no efa nanaovana nyity tatitra ety ary hita tokoa fa efa nisy ataontsika hoe fiovana lehibe teo amin'ny fomba fiasa amin'ny fanatsarana zany sy fampiarana izay mangarahary izay eo amin'ny sehatry ny harena an-kibon'ny tany sy ny solika raha tsy tanisa ohatra vitsivitsy zao
satria hoe mba ahafahana mahazo an'ireo tontanisa isan-karazan'ireo dia efa nisy izany ny fanatsarana fomba fiasa ohatra teo anivon'ny direction générale des douanes ohatra na ny direction générale des impôts mba hamoramora kokoa ny fahazahoana n'ireo tontanisa isan-karazan'ireo isan-taona. Izany dia ataoko angamba fa tena anisan'ny fiovana lehibe satria fantatritsika tsara fa raha fantatra hoe avy aiza ny vola ary makaiza ny vola dia efa mba ataoko hoe dingana anankiray izay ho any amin'ny tena hoe fanatsarana sy fahazoana tombontsoa izany ho any amin'ny vahoaka. Anisan'ny zava-dehibe ihany koa ohatra izao hoe taloha ny vola izay voaray ohatra eo anivon'ny fanjakana foibe dia betsaka ny tsy tonga tany amin'ny faritra satria misy anjaran'ireo faritra sy ny commune ihany koa ny vola sy ny hetra izay alohan'ireo orinasa mpitrandraka ireo na ny orinasa manao fikarohana eto Madagasikara. Rehefa nanomboka ny tatitra IITI tany amin'ny taona 2014 tany dia tsapa izany izay zavatra izay ary dia nisy ny fandraisana andraikitra teo anivon'ny ministera isan-karazany mba anamorana sy nentina nanatanterahana an'izay hoe fanomezana ny anjara volan'ireo vondrom-bahoaka itsinjera-pahefana isan-karazan'ireo avy amin'izany sehatry ny harena an-kibon'ny tany izany. Mety hoe misy hita taratra koa ve zay amin'ny resaka misehatra resam-pirenena? Mahafenitra iraisam-pirenena azy aloha izany dia tsy maintsy hita n'izao tontolo izao ny vokatra izao tatitra atao eto anivon'ny firenena izao ary anisan'ny zava-dehibe izany mahafantatra hoe ny firenena anankiray dia mampiatra amin'ny mangarahara amin'ny fitantanana ny sehatr'asa na seham-piariana anankiray eo aminy ary izany moa dia entina izany mba hisintomana bebe kokoa ireo mpampiasa vola na malagasy izany na vahiny mba hiasa eo amin'izany seham-piariana izany ka tena hitondra tokoa fampandrosoana ho an'ilay faritra izay misy ireo harena an-kibon'ny tany ireo. Mila voahary. Andriamatoa Rahajary Tse iresadresaka momba ny fitantanana ny harena an-kibon'ny tany isika eo anivon'ny Voahary Gasy moa zany misy ny fifandaminana ataonareo, misy ny antsoina hoe commission thématique momba n'izay fitrandrahana ny harena an-kibon'ny tany zay. Ino moa zany ny tena asa sy ndraiky izay commission thématique zay? Ny commission thématique moa araka izany commission izy dia mandinika sy mikondoa mombana lohahevitra anankiray, misy enina izy ao fa ny ray izay resanao moa zany dia momba ny fitrandrahana ny harena an-kibon'ny tany ary ny solika ny atao hoe industrie extractive, mine dia pétrole. Ny asa atao amin'izany zany dia mandinika dia miantso olona manam-pahaizana satria tsy hoe mahay zavatra rehetra ny olona rehetra fa misy olona mba mahay manokana an'izany dia mifanakalo hevitra raha misy hevitra tsy raisanao dia hamarinina dia mitanjona kendrena mba ahafahana mandroso sisikevitra zany ho an'ny firenena hoe ay rehefa nidinika izay rehefa miasa izay dia tia misy lalana, tia misy torohevitra momba izany hoe fitrandrahana ny harena an-kibon'ny tany zany dia iny no voizina zany. Inavy no azo ambara hoe ho tombotsoan'ny firenena azo everina na andrandraina zany amin'izay le fitrandrahana harena an-kibon'ny tany zay dia mety isy ihany koa ve no ataontsika hoe zava-doza aterak'izay fitrandrahana ny harena an-kibon'ny tany zay? Ny harena an-kibon'ny tany zany dia asa inona no lazantsika sy atao hoe otrika harena angamba atao hoe harena izy fa angamba tsy tena harena izy rehefa mbola tsy eny ampelantananao le fahasoavana avy aminy fa ity harena an-kibon'ny tany eto amintsika ity aloha zany raha ny voalaza sy ny fantatsika hoe tena tokony isy tombontsoa lehibe ary efa nisy mihitsy izy satria voalaza zao amin'ny loharanom-baovao avy tamin'ny ministeran'ny
harena an-kibon'ny tany tamin'ny 13 de milaza fa nandray anjara amin'ny araka-rena faobe ny firenentsika izy 20 faingo telo isanjato, zany hoe tena manjato milliona dollara mihitsy zany asa 5 sy 10 mahery izy zay, zany hoe tena nahasoany fireneny zany efa ho 30 isanjato zany de tena tombontsoa zany, tena tombontsoa mihitsy zany. Ny voalaza koa amin'ny zany loharam-baovao zany de mihoatra ny fianakaviana 10 hetsy mahery no miasa amin'ny harena an-kibon'ny tany, na azo asa teto zany, na mivantana na tsy mivantana, na ataontsika le hoe formel na tsy formel, ary io mifangaro na ny fitrandrahana lehibe na fitrandrahana madinika ireny zany de tena mahasoa zany satria tena vahoaka be deabe zany no velona amin'io, zany hoe ny tombontsoa zany tena be deabe ary tokony ohatra noho izany. Kanefa ny loza aterany koa de misy, tena misy be deabe mihitsy na hoe tafahoatra nga le teny hoe loza de hoe ny tsy fetezana zany na ny fahasahiranana aterany raha maka ohatra mety ho azontsika tsotsotra zany de maka ohatra tsika zao ny tanànan'ny Tomasina rehefa nanao ny fotodrafitrasa ny orinasa lehibe Ambatovy zany nanao andreny le fantsona lehibe reny sy ny sisa de nila tanana be deabe ny asa de niakatra nakany tamatavina ka ny Tomasina avokoa zany ny avantsika isika menakavina avy any Atsimatsinanana na avy any Antananarivo na avy any Mazanga satria nisy asa tany, kanefa le asa tsy hitohy mandritry ny 30 taona fa eo amin'ny fananganana ny fotodrafitrasa ihany. Rehefa vita le fotodrafitrasa ny olona tavela de vokany de tsy maintsy mivelona de mitarika posy manao asa madinika sy sisa de za matoky fa ny posy fotsiny angamba de angamba de tsy fantatra tsony nisany eo de sy mivokatra n'izany eo amin'ny tsy filaminana ny fikorontanan'ny tanàna sy sisa zany ary indrindrindrindra moa zany ny fahasarotan'ny fiainana sy ny alafin'ny fiainana zany zao de ataontsika hoe vokatra ihany zany izay tsy tsara satria nahoana tsy niomantsika tsy nanana vinana zava tany aloha hoe rovintsika ny anao an'izao de zany zao anisan'ny vokany ratsy ary tsy eto ihany fa amin'ny torana maro eto tany be zany fa ngamba hitatsika amin'ny vaovao andavanandro reny. Voaresaka teo ny harena an-kibon'ny tany fa manaona kosa indray momba ny solika amin'ny akapobeny. Ny solika moa zany de asa moa zany zay amaritantsika azy fa any an-kibon'ny tany koa izy fa navahana tokoa izy ny solika zany Madagasikara zany de tany tena misy solika satria ny 450 isanjaton'ny velaran-tany eto Madagasikara zany hoe any amin'ny maherin'ny 7 sy 700 sy 7 kilometatra toradroa de azo heverina ho hitrandrahana solika avokoa na raha atao amin'ny teny frantsay izy de hoe favorable pour l'exploitation pétrolière zany. Ny 570 isanjaton'io voalaza io zany hoe ny 5,7 kilometatra toradroa kosa de efa anaovana fitsirihana amin'izao fotoana zao. Zany hoe ny akabeazan'izy io zany raha mijery saritansika de amin'ny ilany andrefana zany hoe morontsiraka andrefana manomboka any avaratra menatsimo de tena misy andreo dolo ka misy ny atao hoe onshore sy offshore zany hoe le fitrandrahana aty ambonin'ny tany sy eny amin'ny ranomasina de le onshore zao de ambonin'ny tany zany de 20 amin'ny ataontsika hoe farim-pitrandrahana 20 no efa tsirihana ankehitriny ary ny eny amin'ny ranomasina kosa de 470 sy 200 kompania na orinasa lehibe mpitrandraka 70 zany zao no efa eto Madagasikara am'izany fitsirihana zany misy 100 zany ety ambony tany ary enina ny any an-dranomasina.
tsara ny manamarika fa misy koa ny atao hoe pétrole non conventionnel, zany hoe ireo solika tsy mora ahodina ho lasa fampiasantsika tahaka ny lasantsy na gazoil na nitahaka zany fa sarotsarotra ny manodina azy satria sady mila teknôlôjia manokana. ahoana ny mety hoe hiatrehantsika malagasy ny hoavy mihoatra amin'izay hoe harena an-kibon'ny tany zay? Tena zava-dehibe mihitsy le fomba anontanianao azy satria hoavy, ary ny voalohany indrindra zany de miatrika ny hoavy, zay ny tsara iresahantsika azy, zany hoe matetika tsy mahita lavitra loatra tsika satria raha tompona andraikitra anankiray azy zao voafidy de efa taona ny atao hoe mandahako de ny efa taona no hitako eo manao programme zany. Kanefa amin'ity resaka harena an-kibon'ny tany ity tena tsara mihitsy ny mijery hoavy lavitra be. Efa natsidiko tery aloha ihany hoe 2024 zao misy ny filana amin'ny harena an-kibon'ny tany eran-tany zany. Mijery ianao hoe mbola isy ohatr'izao ve ny filana afaka 10 taona, 20 taona, 30 taona, 50 taona, de eo anao mamaritra ny hoe tena zao ny tokony hotrandrahana reto, de izy andray no hotrandrahana zany, de inona no atao aminy. Ka raha feheziko izy ny fomba hiatrehana ny hoavy zany de manomboka aloha amin'ny fametrahana ny lalàna mazava. Fametrahana ny lalàna mazava zany zay efa ataotsika, ary hiderana ny tompona andraikitra moa zany ny tompona andraiki-panjakana zay tena miasa mafy amin'izao fotoana zao manao le code minier. Zay ny anankiray de ny faharoa de mifampitondrana hoe rehefa miresaka zavatra lehibe tahaka an'izany de tsy tokony andeha irery. Ny fanjakana aloha zany no tompon-draharaha satria io ny fanjakatsika, io no vovonana ediny lohany, de izy no mitarika, izy no tompony lalàna, izy no tompony fahefana. Fa tokony manampy azy ny fiarahamonim-pirenena, manampy azy ny sehatra miatena, zany hoe miara mifampidinika foana mba hahafahana miaraka mandroso, satria tsy ny fanjakana manao ny asa rehetra fa itsika rehetra ihany. De zay zany lafiny anankiray faharoa tokony hiatrehantsika azy. De misy lafiny hafa koa moa zany zay everina hoe zava-dehibe aloha, de ny fampiarana ny lalàna. Iny zany mifandray amin'le hoe manao lalàna, ny lalàna misy fa rehefa tsy miatra ny lalàna de toy ny tsy misy ny lalàna zany. Io zany zavatra lehibe. De angamba mbola misy lafiny madinidinika, ataoko hoe madinika ve nefa tsy de teny zany loatra, tahaka ny fitantanana ny fananatany. Fananatany zany raha vao miresaka n'io harena an-kibon'ny tany io de tena mila mafy tsara amin'ny fampitondrana hitantanana ny tany, satria mazava loatra fa ny tany ny orenantsika sarobidy amin'ny malagasy zany tany zany matetika miteraka olana io zany. De rehefa vita zany de verinay kosa fa tena mihoatra n'le hoe fitrandrahana, de tokony hanana hevitra sy vina sy fijery tena mazava mihitsy itsika malagasy momba ny vokatsy ho azo amin'izany. Vola ohatry n'inona ny tokony ho azotsika de alefa makaizy izy, de tokony mba manana fijery tena matotra mihitsy tsika, ohatra ny hoe tena mba ataovy lohalarana ny fampianarana, ohatra ny fanomezana asa sy ny fampianarana, ohatra mba atao fampianarana. Fa raha mampianatra raha mivola azotsika avy amin'ny fitrandrahana andreo harena an-kibon'ny tany na ny solika zany no tena atokatsika ngezabe, tena ampianarana ny zanaka malagasy 2024 tsika zao raha ela ngamba afaka 30 taona ngamba efa tena miova amin'ny firenena, satria tena fototra ny fampandrosoana. Za mihevitra fa voalohany mihitsy zany zavatra zany. Raha ohatra hoe mijery ny sehatra resam-pirenena tsika, misy ny lesona azo tsoahana reo an'ireo firenena zay efa nitrandraka harena an-kibon'ny tany tahaka ny misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tena misy mihitsy, ary tsy hoe misy fotsiny fa
tena tokony ifatohana mihitsy manao fandiniana an'izany tokony ifantoka andinika za mihitsy tsika hoe ahoana tokoa ary mitranga rehefa manana rena an-kibon'ny tany ny firenena ny ratsy aloha zany ny atao hoe ohatra ratsy fakana lesona dehibe rehefa manam-potoana de mba karohana le atao hoe syndrome hollandais zany ny filaza azy rehefa hoe tsy mahasoa ny firenena le izy nisy fotoana zany asa tany amin'ny taona impolo sy roa arivo angamba nahita gazy atao amin'ny faritra masiny impolo sivanjato sy arivo tano any nahita gazy atao amin'ny faritra masiny ny zareo hollandais de tonga de nitrandrahana de napidibola le izy fa mivokany anefa tena vokatra ratsy tsy nitondra fampandrosoana ho an'le firenena zany iny misy antony ara-toekarena sy ny sisy zany fa mahita koa tsika fa niaka be azan'ny firenena manan-karena an-kibon'ny tany no tena isiny ny ady an-trano raha ny ao Afrika zany tena be deaibe zany ary mino fa anisany antony koa tsy de tena le hita maso hoe politika na fampitondrana tsotra mampikorotana be nyreto firenena manana petrôly reto ny petrôly ao aminy solika ao aminy misy momba ny fitantanana andreo harena tena sarobidy reo zany satria sady volritra izy no ifandrotehana de jereo tsara fa tena mafana mihitsy mifaritra misy petrôly manomboka any Syrie, Yemen, Libye, Irak sy ny rehetrarehetra zany tsika moa tsy de hiditra am'le hoe resaka politika fa ny hoe avy amin'ny harena an-kibon'ny tany zany de tena mety hitera-doza ho an'ny firenena na ny farafaratsy ny hoe trandrahana izy nefa tsy mitondra fampandrosoana ho an'le vahoaka zany sy ny firenena fa misy kosa lesona tsara zay angamba anakoroa ngamba ny azotsika singanina eto de Australie ohatra Australie zany de tena firenena mahay an'io izy ary ny olona tonga voalohany tany ny fampitrandraka volamena sy ny sisa zany hoe falovandrazany mihitsy io fa ainy zany nampiasa azy ho fampandrosoana firenena fa firenena anisan'ny tsara fiainana indrindra izy zany eto tany asa faharoa angamba izy zay amin'ny hoe tsara fiainana ny mponina ao aminy zany io no lesona raisina amin'io hoe zavatra hainy no ataony inona moa ny lesona raisina am'zany rehefa mba hanao an'io de mba mianatra koa mba hay fa nalahelo ihany tsika rehefa hoe trandrahana ny tao ambatovia de arto Philippin be deaibe ny olona avy amin'ny Philippine no alaina fa izy zay ka tsika tsy niomana nefa felabe ny nalalitsika fa misy nickel sy cobalt ao nefa tsy nanomana akory tsika na atao hoe technicien supérieur raha atao hoe mpitondra an'ireny atao hoe conducteur d'engin zany na takan'izany zay be karama tena be karama be mihitsy reny any amin'ny tany mpitrandraka minina de zay ny lesona raisina aminy hoe rehefa ho atao ihany izy ty satria tokony ho trandrahany reo fa ataotsika zay apety azy hoe tsy animba ny fiainan'ny olona tsy mba hitondra so amin'ny fiarahamonina ary indrindra tsy animba ny tontolo iainana zany de tokony ho trandrahantsika mihitsy izy rehefa misy zay afepetra zany hoentina mampandrososo ny firenena anisan'ny firenena tena filamatra koa Norvezy metodiso fa ny ahafantarako azy norveziany angamba no firenena hoe nanana petrôly izy de ainy ny fe azy ary tonga de nampanan-karena azy de nahatsara ny fampitondrany tsy niady an-trano izy noho ny petrôla de nahatsara ny fiainana zany anisan'ny firenena fitaratra koa i Norvezy ary fantatsika fa ny hoe fifampitondrana na gouvernance de modely zany firenena zany na asosoa tamin'izany fitrandrahana ny solika tao aminy zany farany etondray ary aloha ny fandarana mila voahary ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray velo matompo mila voahary fandarana miresaka ny fitantanana tsara atao amin'ny tontolo iainana iarahana amin'ny alliance Voahary Gasy tompona andraikitra sy mpanatotosa obin'andrianina Barjona mila voahary